Ambaran'ny mpanandro malagasy fa mamaritra ny toetra sy noavin'olona teraka na ny zavatra tanterahana tandrify azy ny fanandrona. Tsy nivitana mifandray amin'ny volana sy kintana ihany anefa no voakasika ny fanandrona malagasy fa ny vanim-potoana rehetra hatramin'ny andro, amin'ny herinandro sy ny fizaran'andro. Araka ny finoan-drazana malagasy dia alova avy amin'ny ray aman-dreny na ny talenta avy amin'ny zanahary ny fanandrona. Ilain'ny Ntaolo malagasy ny manontany mpanandro alohan'ny hiterahana, hanamboarana trano, na fasana, hanaovana fahasoavana na fanambadiana, hisantatra na hitokana zavatra, andevina sy ny hafa. Inona marina moa zany hoe fanandrona izany eo amin'ny malagasy? Misy antony manokana hoe tsy maintsy hanandrona? Ia, ny fanandrona. Ny atao hoe fanandrona moa zany dia samy manana ny fomba ny tsirairay avy. Tsara ho marina tokoa izay hoe samy manana ny fomba amam-panao ny olombelona tsirairay avy araka ny firazanana sy ny fomba navelan'ny razany azy. Ny ho anay manokana zany, araka ny navelan'ny razana, dia raha ny ora sy ny minitra ao anatin'ny andro no isaina, dia ireo no mikaonty, dia misy ora sy toninandro tratrarinao rehefa hanao zavatra. Ohatra iray hoe raha ka ohatra anankiray izao isika amin'ny fanandrona resaka trano ohatra. Raha hanao trano izao ny olona dia ny trano izay mantsy dia atao hoe trano hitoerana, trano hifankatiavana, ary trano lovain-jafy, trano ihany koa haniriana soa, hanirianan'ny mahatsara sy hitoeran'ny fahasalamana. Dia ao anatin'ireo andro sy ora sy ny minitra no jerevana anatombohana ny fototra. Dia eo mikaonty ilay izy hoe ny fanandrona dia miainga avy amin'ny atao hoe velo, satria ny olombelona raha velona dia nandeha tamin'ny andro sy nandeha tamin'ny ora ny nahaterahany sy ny foronany tao an-kibo. Petraka ilay hoe maninona ny zaza voalohany no valo volana sy herinandro, fa nahoana kosa nefa ny zaza faharoa no 9 volana. Raha 9 volana izy dia ny ora sy ny minitra no kaonty ao anatin'io, ka ny 2 minitra toninandro, ny atsasaky ny 2 minitra mbola toninandro ihany koa. Dia eo ilay hoe tao anatin'ny 2 minitra no nahaterahany zanak'olombelona, na tao anatin'ny 10 minitra, na ihany koa 7 minitra na 12 minitra. Zay ilay hoe fanandrona zao amin'ny resaka tetiandroka ny olombelona sy ny zavaboary rehetra dia nandeha tamin'ny andro sy ny fanandrona sy ny fahanisan'andro daholo avokoa. Eny fa na dia amboly na hamafy vary na hanao trano na hanambady na hanao forazaza na hanao fasana sy ny maro samihafa isan-karazany dia mandeha amin'ny fanandrona daholo raha ny zavatra navelan'ireo razana masina rehetra teo aloha. Ilay amin'ny resaka fandevenana sy fahafatesana, inona ny tena ilaina fanandrona ao anatin'izay? Ny resaka tena ilaina fanandrona ao anatin'ilay hoe olona miamboha fahafatesana hozy izy ny fomba fiteny. Avy amin'ny olona rehefa mandevona dia arakaraka ny fomba tany tsirairay moa fa tsy voatery hitovy ny fomba. Fa hoe ny fomba iraisana kosa dia tsy maintsy asiana fanidy ny fasana. Dia ny mpanandro no manidy ny fasana dia araka ny toninandro na ny trihana n'ilay razana no anaovana na mitrahan'ny mpanandro amin'izay hoe amin'izao ora no akatona. Dia iny ilay fanandrona ihany koa toninandro izay, amin'izao ora ny akatona dia hidina tsy misokatra intsony, dia misy teny ataon'ny mpanandro eo amin'ny fotoana io. Miteny izy, mijery andro aloha izy dia mitaza-danitra. Raha mitaza-danitra izy dia raha mbola tsy mahafa-po azy ny ora dia iny ilay hoe fomba. Dia eo izy mametraka an'ilay teny hoe hidina amin'izay ny fasana fa tsy misokatra intsony, dia misy teny atao eo. Aiza no miteny ilay olona mijery roa-tany ray izy dia mijery andro sy mijery ora, dia na izy eo amin'ny asoro-tany na izy eo amin'ny alamady, fa tsy isy mihitsy aloha nidy fasana eny eny atsimo andrefan'ny atamizana na ihany koa avaratsy andrefan'ny ajady, fa na izy eo amin'ny asoro-tany na izy eo amin'ny alamady, miankina amin'ilay mpanandro sy ny don ananany zany araka ny lovainy tamin'ireo razam-behany no ahafahany manatanteraka izay resaka hoe fanandrona sy fanidina fasana izay, ary fanitrihana ilay olona mety miamboha. Dia misy fomba ihany koa ao anatiny eo, satria maninona nahoana misy fomba tsy maintsy atao mba tsy hisintona ilay fasana. Fa misy manko ny olona hoe vao nalevona afaka 3 volana dia naka, afaka 9 bolana dia naka,
afaka 7 volana dia nisotona, afaka 2 taona dia nisotona, afaka 2 taona dia nisotona, afaka 3 taona. Tena misy zay. Hay tena misy amin'ny zavatra ny olona zay raha ho anay mpanatanteraka sy mpanao an'ireny zavatra ireny. Dia zay no mahatonga an'ireny avy amin'inona natonga an'izay mety hoe avy amin'ny resaka toninandro. Tsy ratsy ny fomba fa tsara ny finoana, fa tazomy ny finoana dia omeo fitiavana zay tompona, fa ny fomba tsy maintsy arahana satria nahoana ny zaza raha niforona tao an-kibo tsy ny sitrapony neny no nataony fa ny sitrapontsika tao an-kibo ny tsy maintsy nandrasana araky ny toninandro sy ny zanak'andro sy ny reny andro mety hatongavana ety ambony tany. Ka zay no mahatonga an'ilay hoe mandeha araky ny fomba daholo ny zavatra rehetra atao, na trano zany na manangana trano zany, na fitokanana trano zany, na manangana fasana zany, na fanidina fasana zany, na fitokanana fasana zany, dia mifanohitra ny andron'ny fasana sy ny andron'ny trano raha miresaka fanandrona indray nefa no jerevana. Kanefa amin'izao fotoana dia misy mitsalikimikipy manao zavatra mampiteny eritseritra zany araky ny feo mety hoen'ny hafa. Ka nitolo sy nirazatsy dia nampianatra sy nananatra manao hoe raha misy olona miteny aza toaina izy raha milaza fa sao tsy voateny le teny mety azoanao. Manahoana kosa mahakasika an'le hoe tenen'olo hoe misy ny androm-pasana. Inona zany hoe androm-pasana zany maître? Ary ihany koa ny hoe misy fotoana na andro ahafahana mandevina, misy andro tsy ahafahana mandevina. Inona ireo andro ireo inona ny dikan'izay? Ny hoe androm-pasana, ny androm-pasana dia le toninandro nanorenana azy. Eo le fomba ny manomboka. Raha toa zany ka ratsy andro le nanaovana anazy, na diso andro ihany koa ny orana ny tomboana any angady, dia eo izy natao hoe misy zavatra sy maintsy isy eo na misy zavatra hitranga, misy feo izy ny teny vahiny. Dia hoe mahery ny andron'ilay fasana. Le andron'ilay fasana no mahery dia avy amin'ny resaka hoe mpanandro ihany koa izy zavatra izay. Dia raha resaka hoe misotona ny fasana, misotona maka olona, mety le fasana tsy maka olona fa le toninandro nanaovana anazy no mety nisy tsy nety, na ihany koa le fasana no sokafana tamin'ny andro tsy fandevenana. Andro talata zao dia fa tsy azo andevenana. Amin'izao fotoana nefa betsaka sy minima natateraka izany. Dia rehefa miamboly le olona dia hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny lahaz'Andriamanitra, efa natsoina izy dia zay. Io moa samy manao fomba fiteny, fa raha metraka fanontaniana ho an'le olona nilaza an'izay zao za hoe iza ny olona nametra nanome ny anaran'Andriamanitra. Sarotra valiana zay teny zay, fa teny petsaka fotsiny ny fomba sy ny finoana samy manany azy. Fa ny fihavanana dia iray, fa hajao kosa ny olobe, fa tsy misy mihitsy ny hoe ny zaza taty aoriana indray no ahainy ny olobe efa niaina sy ny olona teo amin'ny toerana izay nitana ny fomba nrazana malagasy na asony taty afara. Dia tsy azo andevenana tompoko, tsy azo atao no mandevona talata, tsy azo atao no mandevona lakamisy. Zavatra tsy fanao zany. Ary ihany koa tsy nisy teto amin'ity tany ity zany fa noho ny fidiran'ny vahiny teto dia lasa voarebirebo ny zanak'olona, dia lasa voarebirebo ny sain'ny hafa, dia lasa nanao ny tsy fanao ny ankehitriny. Ka izy ireny moa dia hoe angatahana amin'ny Janahary sy ny herin'ny masoandro mba hihiratra ny masom-panahy, alalany sy ahafantarany ny fomba nataon'ny ray aman-dreny sy ny razany rehetra teo aloha mba holovaina ankehitr'io, mba ho tatibiasy ny taranaka ao afara, mba hisiny ny filaminana, mba hisiny ny fitoniana, ary ihany koa hatsara ny fihavanana. Satria ny zavatra dihifina toy ireny dia mamiteraka savory fianakaviana ka miteraka fifankahalaina, dia ny fifankahalaina tafalatsaka lalina ao anatin'ny olona, miteraka famisaviana, dia ny famisaviana tonga vorika, ary ny vorika tonga fahafatesana. Dia eo ny fanararotan'ny adala ihany koa. Ka raha misy olona mbola mandevona talata dia hoy zay hoe efa fanahiniana atao zany zavatra zany, fa tsy fomba zany. Fa ny olona betibetsaka ny nandevona talata, ary misy nefa nandevona talata ny tenako zao mihitsy no nanidy an'le fasana, nanao an'le fomba rehetrarehetra tany iry zareo no nilaza fa nandevona talata. Maro ny zavatra olona voasarika tao anatin'io zavatra io. Dia teo moa dia mena anazy ny fahendrena sy ny fahalalana hoe aza mandevona talata intsony dia afara taranaka fara-mandinika, fa ny andro talata dia fanararotan'ny adala. Izy le hoe adala. Adala ny olona tsy mahatsiaro tena sy tsy mataho-tody, adala ny olona tsy matahotra ny faramarinana, adala ihany koa ny olona mamosavy olona. Ka noho izany rehetra zany, eo ny fotoana farararotan'ny fahavalonao anao amin'io andro talata fandevenan'io. Dia eo no mahatonga an'le hoe tsy ritraka mahafazan'ny olona zavatra.
miaraka ny fomba fahaizany manao ratsy dia eo le misotona foana le izy vokatra ny avy amin'iny zay resaka toninandro resaka andro resaka ihany keo fandikanany fomba zay navelan'ny ray aman-dreny teo aloha. Ary le alakamisy ny alakamisy dia natao hoe androm-bahoaka tsy azo atao no mandevona alakamisy misy hoe mandevona alakamisy dia moto masoandro tsy zay le izy fa ny alakamisy dia no heverina hoe andro voalohany raha hoan'ny andro ny gasy no isaina zany ka ao anatin'ny andro alakamisy raha mandevona alakamisy ny olona dia mitovy ihany tsy maintsy misarika io zavatra io ary mamelatra ihany keo satria andro voalohany ny alakamisy dia ny ampitso ny andro faharoa ny andro zoma dia tokony hoe ny andro zoma le olona voalevaka mipetraka le teny hoe tsy nahandro ny andro zoma tsy nanodinan'ny akoho. Manahoana kosa indray amin'ny fankalazana tsingeritaona naterahana ve afaka hanandrona tsara ny natao hoe tsingeritaona naterahana dia andro sy toninandro tsingerina na havelomana eo zany anisany ihany koa hitsipihan'ny olona ny andron'ny olona iray sy tetezan'ny olona ny zanak'andro sy nireny andro naterahana dia eo le ny mpanao ratsy na ny mpanao tsara dia manandro daholo reo rehefa hamon'olona ny mpanao ratsy zao raha hamon'olona izy nanao ratsy dia mijery andro izy sy mijery tety andro sy toninandro ohatra anaty rava-volana dia mijery andro izy ny mpanao tsara koa torak'izay ka mahatonga an'le teny hoe raha androany ny anniverseranao dia aza atao androany fa ataovy amin'ny herin'ny androany sady fanondrina zavatra tsara zany no lavavelona ihany keo satria ao anaty toninandro naterahanao iny savorovoriako latony ny savazavany raviny no ahitana ny fotony ny tany tsy navorona tanàna tsy laozana da sonjiray loasa tsy laozana izay mamara ka tsy ho heverinao tsa hifaly sy ravoravo aminao daholo ny olona manatrika rehetra eo fa ao ny ty ao ny faly ao ny ravoravo ao mitsikitsiky fa ao koa metsara velatsiny fa tsy adinao koa mipakahana dia zay no mahatonga an'izy hoe raha androany ny anniverseranao dia azo atao androany fankalazana azy fa ataovy amin'ny herin'ny androany ary raha azo atao misy ny arana dia aza lazalazaina an'izy ny anniverseranao hoe amin'izao fa aleo ny olona ny alala fa ianao aza miteny fa ny fitenenanao zava-dehibe aminy satria ny teny masina ny feo manako ary ny olombelona manana ny fofony ka fioan'olona anankiray iny dia afaka alainy ao anatin'ny orany tenenany dia iny mbola velona iny teny iny dia eo no anaovany an'ilay zavatra ratsy hitsipihana ny andron'ny olona am'izay dia eo no mahatonga an'le olona anniversaire no ny alina dia voatolaka sanatsy mivavana dinilela fa ela velona ny malagasy tsy ho azony ratsy iseho marina rehetra manontolo ka ho levon'ny herin'ny fahazavana ny asan'ny ratsy rehetra manontolo ety Madagasikara ty dia eo no anaovany ny zavatra ratsiny am'izay na izy makany amin'ny mpanao fanafodiny ihany na izy misy no mandeha mivoakalo na izy misy no mitety andro ka ny olona rehefa hanao ratsy zay dia tsy milarazy valiny izy ary ny olona rehefa hamono anao dia tsy mijery an'izay tambiny izy fa ny olona rehefa hitoloka anao dia tsy rara iny zay mety hovalin'ny azo anazy eo fa raisiny fosiny izy hoe rahafa voy izy amin'ny zavatra valiny ratsiny ataony dia izy fosiny ataony hoe ohatran'ny olona rehetra ihany io vokatsy n'iny zay zavatra zay vokatsy ny ateresaina sy ny fankahalana diso tafahoatra loatra amin'ny olona iray mety hoe nakalazy ny anniversaire noho ny amin'ny fahadiovam-pony sy ny hafalian'ny maso ny mijery ary noho ny tsingeritaona naterahany ka raha azo soroana ihany dia aleo misoroka ary raha azo tandremana ihany dia aleo mitandrina ny ratsy tsy misy marika amantarana azy